maniry no resfa rehefa miady teny andresy avaloteny vanese iza efa manampinona ifaninana fanadinana iakamoana iabatoana tsy maintsy mandresy fefatsara toana sy vatsy zay rehetra tsy mety antosiranay fa efa ratsy Chakurani zaresi ni mandresi kumbatsi Vamievitramete te mitamba trantany fiadina Ifaninana, fanadinana, iakamoana, iabatoana Tsy maintsy mandresy fefatsara toana sy vatsy Zay rehetra tsy mety antosiranay fa efa ratsy Miady mandresi mifaninana mitsara avalone mifanese iza efa manampinona Ifaninana, fanadinana, iakamoana, iabatoana Tsy maintsy mandresy fefatsara toana sy vatsy Zay rehetra tsy mety antosiranay fa efa ratsy Bonjour tout le monde, nous sommes les élèves de l'école Petigny en classe terminale et nous avons réussi notre bac avec succès. Nous tenons premièrement à remercier Dieu puisque sans lui rien ne peut se faire. Et après cela, nous tenons à remercier personnellement Madame la directrice, Monsieur le PTG, Monsieur le TG pour toute l'aide qu'ils nous ont fournie et tous les personnels de l'école Le Petigny. Notre conseil pour les futures promotions, c'est de bien profiter des matériels que Le Petigny nous fournit parce que ça a été vraiment utile pour notre réussite. Misolo tena ny mpianatry Petigny ary faly milaza fa afaka soma tsara ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Ety am-piandohana dia tiako misaotra an'ilay tombo Andriamanitra izay nafahanay navita ka hatramin'ny farany fianaranay. Ary tianay ny misaotra ny filoha taliah général ny école Petigny sy ireo mpampianatra rehetra izay nikolokolo anay tamin'ny lalana rehetra izay nalehanay. Ny afatra tena ampitana amin'ireo mbola hanala ny fanadinana aorianany dia manararaota ary an'ireo fitaovana maro be ao amin'ny école Petigny toy ny bibliothèque, labo ary ireo boky maro samihafa izay ahafahany mandrato fianarana.
Bonjour, je m'appelle Arine et cette année, j'ai eu mon brevet avec mention très bien. Je tiens tout d'abord à remercier Dieu Tout-Puissant pour m'avoir donné la force et ainsi que Madame PDG et Monsieur PDG. Je tiens aussi à remercier Monsieur DG et tous les responsables et enseignants du groupe Petit-Nid. Pour les promotions à venir, je tiens à vous conseiller d'utiliser et de profiter des matériels de l'école comme le labo de langue, la bibliothèque, le laboratoire de physique-chimie et toutes les infrastructures que l'école Petit-Nid vous offre. Bon courage! Manao na daholo tompoko ny anarako dia mendrika. Misy olo-tena ny ireo mpianatra rehetra nanala brevet. Voalohany indrindra dia tianay ny misaotra an'Andriamanitra satria izy nanome hery sy tanjaka ho anay nahafahanay nanala ny fanadinana am-pilaminana. Manaraka izany dia tianay koa ny misaotra any Ramatoa filoha tale jeneraly sy Andriamatoa tale jeneraly ary koa ireo mpampianatra rehetra ny karakaranay nandritra ny taom-pianarana. Ny hafatra ho an'ireo zandrinay izay mbola hanala fanadinana dia arorody ny fitaovana omen'ny sekoly antsika mba hahafahana manala an'izany fanadinana izany amin'ny fahalalana feno sy amin'ny filaminana. Dia menara mafy sy tsara daholo dia aza kivikivy izany fa vitanareo io. Freestyle.